Tsy afabela tamin'ny kitotoana nataon'ny mpikarakara ny fanadinana bakalorea ny mpiadina rehetra teto Madagasikara. Amin'ny eninora sasany ariva, mbola misokatra ny ivitoeram-piadinana roa etsy Andranonahitra Itaosy. Mirehitra ny jiro ao amin'ny efitrano fiadinana, mbola mikatroka ireo mpiadina série D. Izao ny zava-misy vokatry ny tandrevaky ny tompon'andraikitra. Ny zaza malagasy no mizaka ny vokany. Nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo nanomboka nanao an'le preuve français dia tao aorianan'izay mba atao anatin'le izy malomaloka be daholo le sujet satria natao imprimena daholo izy rehetrarehetra dia mpianatra moa efa naona daholo dia tsy dia mifantaka intsony tamin'le fianarana tamin'ny rovo tapitra le français dia avy eo izay vao sakafo le mpianatra dia avy eo tamin'ny telo sasany indray dia miditra dia ohatrany hoe mafy be tamin'le mpianatra zany izy satria efa nona be daholo ny mpianatra dia ohatrany tsy dia mifantoka intsony tamin'le izy dia izao zany izao efa any amin'ny fito ndray amin'ny dimy sasany série A tapitra série D zany amin'ny fito any dia lolana kely zany misy le salle tsy dia tsisy jiro ny sasany dia izay. Imprimena zany le sujet avana fa anaty flash dia zay vao ny imprimena tao dia tamin'ny raika ambin'ny folo manomboka ny preuve totonomboka tamin'ny fito. Tamin'ny enina sasany izay tonga hoe manomboka ny preuve amin'ny raika ambin'ny folo manomboka no fikorotanana misy tsy haiko hoe misy zany hoe tsy tonga ny sujet tamin'ny maraina dia teo amin'ny tamin'ny raika ambin'ny folo tamin'ny folo sasany teo vao nanomboka ny fizarana sujet dia teo vao nanomboka ny laza adina dia niembotra arakarak'izay ny leran'ny ariva zany teo amin'ny tamin'ny telo tamin'ny roa sasany tamin'ny telo no tokony ravany maraina dia ny ariva dimy zany tamin'ny dimy sasany na amin'ny enina izay vao tokony ravany any teo amin'ny adiny roa sasany sa adiny telo izay ny SVT. Nisy fitina sujet zany tena nisy nanaparitaka dia ny zavatra nitranga taty amin'le centre d'examen indray dia hoe nisy fahatarana mihitsy zany le fanomboana an'le preuve dia na le fiomanana koa tena ohatrany asa nisy fikorotanana ihany zany eo amin'le hoe examen io. Raha ny loharanom-baovao azo teny an-toerana ny tapan'ny maraina ny alakamisy 3 oktobra efa tamin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro vao nanomboka ny adina taranja frantsay izay tokony ho natao tamin'ny 7 ora maraina. Niemotra ihany koa araka izany ny adina SVT izay tsy afaka nanomboka raha tsy tamin'ny 3 ora sasany tolakandro. Tsy nahazona valitenina afa-po ireo tompon'andraikitra raha niezaka nanontany ny mpanao gazety. Ina tompony alatsiny fa ohatrany ohatran'izay le fandaminana aloha. Izay ary tompoko. Hatrany amin'ny ray aman-dren'ireo ankizy-mpiadina no tsy maintsy nandray fehipetra manoloana ny firavan'ny adina amin'ny alina toy izao. Tsy milamina aloha zany satria fanadinana tokony hiditra tamin'ny fito tamin'ny raika ambin'ny folo fa izay tsy mafantatra inona ny antony fa ny andro teto fotsiny izay dia taratara le fanomboana examen dia rehefa taratara moa zany fidirana dia taratara koa firovana. Palahelo be ilay izy fa ohatrany tsy mitandrina mihitsy zany ao amin'ny fikarakarana ny sujet amin'ny baka nefa ny tokony mba hoe confiable izy mba tsy mendrika amin'ny mpampianatra izany raha mamoaka sujet ohatr'izany. Manambavady tokana izay moa dia ilay zanako mbola manao baka TD faravaratsiny izy amin'ny dimy nefa izao amin'ny fito amin'ny fito ariva dia tsenaina fa ariva amin'ny. Samy manontany tena ny mpanara-baovao. Anao akory ny voka-panadinana bakalorea amin'ity taona ity? Efa tsy nahafa-po ny CEPE. Nampiteny ny mona ny BEPC. Ny bakalorea izany anao akory?